Izay ny amin'ny vaovao iny fa ho fampiroboroboana ny fiompiana eto Madagasikara dia mikarakara fandaharana eo anivon'ny radio nasionaly ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Mandritra izany fandaharana izany dia misy ny fifaninanana ho an'ny tantsaka azahoana loka toy ireo natolotra androany. Tetsy amin'ny ministera tetsy Anosy. Tamin'ny volana Jolay lasa teo dia nikarakara fifaninanana ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Loahevitra tamin'ny volana Lasiny ka nanaovana ny fifaninanana ny ady amin'ny Valala. Mpandray anjara misy 520 avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no nahazo loka tamin'izany. Zanak'akoho mpina no loka nozaraina nandritra ity fifaninanana ity. Ka akoho natao sakafon'ireo tantsaha izany mba entina ihany koa hanomezana sakafo ampy sy ara-dalàna eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isaky ny fotoan-dehibe ohatra amin'izao dia efa mizara zanak'akoho. Kilalao mahomby dia mizarazanaka koa ny fitondram-panjakana dia hoarana mihitsy izany hoe ohatra ny ahoana ny fiantraikan'ilay zanak'akoho zarana eo amin'ny fiainan'ny tantsaha-mpamokatra mitondra inona teo amin'ny fiainan'ilay izy dia alao film mihitsy izany izay mahakasika an'izay zanak'akoho izay ataontsika hoe any amin'ny faraparan'ny taona any anaovana suivi mihitsy hoe nanahoana le satria ilay tena programa iray manontolo ity izany mahakasika ny kilalao izy eto. Fa ny fizarana zanak'akoho tena programa iray manontolo ao anatin'ny élevage mihitsy dia hoaranay iaraka amin'izareo ao amin'ny élevage izany hoe inona ny fiantraikan'izy amin'ny fiainany. Ny 9 Aogositra teo kosa no nanomboka indray ny lalao mahomby ho an'ny volana Aogositra ka ny lohahevitra amin'izany dia ny fanaovam-bakisiny ny biby fiompy. Ezaka entin'ny ministera mba hampiroboroboana ny fiompiana eto Madagasikara izao fifaninanana izao.